Manolotra ny rahaba tompoko ny varatra azy antonona ny rafitra nytoetry ny andro ao amin'ny rahampitso afa-tsy homariterana kosa ny atmosfera amin'ny alatsinainy ho avy izao. Vokatra izay indrindra dia ho hita taratra eny foana ny orana malefaka somary miatoato amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo manomboka avy any amin'ny morontsiraka Isambava hatrany Taolagnaro. Andrahona na anjombona mety arahana erikerika manify na orana malefaka mihitsy aza indraindray ho an'ny afovoantany sy any amin'iny faritra atsimony Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana indray tsy misy fiovana aloha maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny ilany andrefan'ny Madagasikara fa kosa isy fidinany kely izay maripana ambony indrindra izay ho an'ny afovoantany sy ny morontsiraka atsinanana ary ny faritra atsimony Madagasikara. Somary ahazo vahana kely indray zany aloha ny volon'andro ririnina atao anatin'ny 2 andro manaraka. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso ary anjereny amin'ny antsipiriany dia andrahona na anjombona mety arahana orana malefaka somary miatoato amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo miainga avy any Antalahy hatrany Taolagnaro. Andrahona mety arahana erikerika manify kosa ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoantany miazo ny aloatra mangoro ary ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia sy ny faritra Sava. Faritra hafa moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na ibany toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia azo orana malefaka somary miatoato hatrany ny morontsiraka atsinanan'ny nosy toy ny any amin'ny morontsiraka ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary Taolagnaro. Andrahona na anjombona arahana erikerika manify na orana malefaka indraindray ho an'ny ilany atsinanana ny faritra Sofia, aloatra mangoro, ny ilany atsinanana ny afovoantany. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia iverina andrahona arahana orana tandrifindrahona indraindray any amin'iny atitany atsimony Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 4 degré ho an'ny afovoantany, 7 hatramin'ny 20 degré ho amin'ny morontsiraka atsinanana ary 7 hatramin'ny 12 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. 4 na 5 degré ho maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka, Boeny ary Melaky. Ny vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy kosa indray ary dia tsy homariterana noho ny atmosfera eto Madagasikara indrindra ho an'ny afovoantany sy any amin'iny morontsiraka afovoany atsinanan'ny Madagasikara iny. Vokatra izay indrindra azo orana tandrifindrahona mety arankotroka indraindray ny manodidina Manoro torak'izay ihany koa ny any Atsimo Atsinanana. Azo orana ihany koa ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Mpaka hatrany Taolagnaro. Andrahona mety arahana orana tandrifindrahona ho an'ny afovoantany iray manontolo torak'izay ihany koa any amin'iny faritra atsimony Madagasikara iny. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ny orana tandrifindrahona efa mahazatra any amin'ny manodidina Samborany kosa dia hitoetra hatrany indrindra ny alina na ny voamaraina. Raha ny vinan'ny maripana kosa indray ary dia eo amin'ny 13 hatramin'ny 12 degré zao ho an'ny afovoantany raha toa ka manodidina eo amin'ny 14 hatramin'ny 20 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 17 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. 13 na 15 degré kosa maripana ambony indrindra any amin'iny faritra Betsiboka, Boeny ary Melaky. Ny vinany toetry ny andro ny talata ary namaranantsika sahady dia malefaka aloha ny varatra aza eto Madagasikara na izany na tsy izany aza mety ahitana orana tandrifindrahona ihany indraindray any amin'iny faritra atsimony Madagasikara iny. Mety ahazorana ihany koa ny morontsiraka ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana. Faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary mety ahazo vahana indray ny zavona amin'ny maraina amin'ny ankamaroany ny faritra maro eto amin'ny afovoantany. Raha ny vinany maripana kosa indray dia manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 degré zao ho an'ny afovoantany, 19 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary 17 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. 13 na 15 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Melaky. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro atanatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.